fanambaragna izahay ato amin'ny Faty Sofia indrindra ato amin'ny districtny Port Berger magnambara fa mijoro manomboko androany ny fikambanagna bandeau rouge izay miaro ny fitondram-panjakagna izay tarihiny Andriamatoa Jena Colonel Mikael izay président fanavoza ary izahay bandeau rouge miaro ny olom-bofidy izay hitanefa miara-miasa ankaiky amin'ny fitondram-panjakagna izay mijoro ankehitriny izay tarihiny Andriamatoa Jena Colonel Mikael. Misy ny ologno tia mingana, misy ny ologno tia andratra sy andravany ezaka zay atany mpitondra fanjakagna eto an-toerana. Tsongoko manokagna agnatin'izany député Hajena Rabeamina Olivier Lekarana izay voafidy eto amin'ny districtny Port Berger. Efa hitanay ny ezaka atany amin'ny fampandrosoagna ity districtny Port Berger ity, nefa mbola misy ologno agny tia nimba ny ezaka zay tsabony. Saro-piaro zay bandeau rouge satria raha mandroso ny tanàgna tombotso an'olo jiaby io. Ary agnatin'izany misy ny ologno tia andravany intermeram-pirenena izay hitanefa magnano asany afa magnano aigny tsy zavatra. Misy ny ologno tendrodagna io fitondram-panjakagna io izay tarihiny Andriamatoa Jena Colonel Mikael izay président fanavozana. Tena saro-piaro zahay, tena saro-piaro. Ary zany ny joroanay eto hanohagna jusqu'à amin'ny farany ny fitondram-panjakagna izay taritiny Andrianirina Colonel Mikael izay président fanavoza. Bandeau rouge! Vonona! Bandeau rouge! Vonona! Bandeau rouge! Vonona! Vonona sa tsy vonona! Tena manitsina azy ity avy aminga kika marondrainy. Ahoana tsara ity fitondranareo ity Rifleuria. Ohatra mamerina fomba nitondran-dadiolona ny firenena izany. Ilay fanavozana nampanantenana ohatra ny tsy hita taratra avaty amin'ny fotony. Lavalava izy. Ahoana tsara ity fitondranareo ity Rifleuria. Tiako be fanontaniana io satria misy olona zany mahatsapa hoe manohana sy saro-piaro amin'ny mpitondra mivady aho. Tena lazaiko mihitsy hoe mpitondra izy mivady ny filoha ny PRRM zany. Ny ambiny tsy ahoako. Tsy andeha hanohana olona sadasadaria fa izy mivady efa napetrako foana zay. Ary tiako be le fipetrako le fanontaniana ahoana tsara ity fitondranareo ity Rifleuria. Zao tonga dia any amin'ny fandehany no azavaiko. Rehefa nandeha nanongany tsika teny Ikanja dia tena marina tokoa ary tsisy laingy ny hoe oravaina ny CENI, oravaina ny HCC, oravaina ny Assemblée nationale. Nentin'izay élan zay tsika menakavy, nentin'izay euphorie zay tsika menakavy, ary zay mamafy an'le vahoaka. Zay ny takin'le vahoaka dia tonga tena molotry ny PRRM izy dia nentiny ho fatabahoaka. Ary samy nalala zany daholo ny vahoaka rehetra. Tsy afaka mandà ny PRRM hoe tsy niteny an'io. Satria tsy fomba an'io ny mandainga hoe tsy niteny an'io. Fa zao no tena mampagaga anahako hoe fa maninona voatery le PRRM no miteny sy manazava ny zavatra rehetra. Zay manko ny tiavako an'ity hoe ahoana tsara ity fitondranareo ity Rifleuria. Efa misy sinina na déception matoa le olona tsy manaja hoe Monsieur Fleuria.
Ampitaiko izany fitenenan'izany hoe orientina. Ahoana tsara ity fitondranareo ty. Orangia sekretera generaly a. Ahoana tsara ity fitondranareo ty. Orio conseiller. Ahoana tsara ity fitondranareo ty. Mipetraky zany fanontaniana zany ary tena mipetraky zany satria mitady occasion. Ary tsy maintsy mitady occasion le filoham-pirenena anazavana ny tena zava-misy. Tsy hoe mille tête le filoham-pirenena na hoe tena super cerveau ka voatery hoe tsy maintsy afapoan'ny rehetrarehetra ny zavatra valiny eo. Fa ireto mpanolotsaina maro za aloha tena miteny fa diso ny casting ny recrutena n'ireo mpanolotsain'ireo. Azafady be dia efa mitabataba loatra. Diso ny casting ny recrutena an'ireo. Efa nilaza hoe mpanolotsaina afaka hiatrika krizy ao arina kely recrutena. Fa tsy mpanolotsaina mbola olona vao mitady vola, mbola ho velomina, mbola miaina amin'ny karama mpanjakana, mbola manao raisonnement na fonctionnaire. Ka no hoe oui monsieur le président, mety zany monsieur le président na de fa hita raha fa tsy mety zao. Olona afaka miteny amin'ny président zany no tokony casting natao misy andraikitra amin'ny filoham-pirenena ihany koa aloha zany tsy afenina. Mifidy mpiara-miasa aminy tsy afenina zany. Fa aiza ireo olona tout ce beau monde là qui doivent communiquer, éclaircir la situation. De miteny ny olona teo ity fitondranareo ty ry Fleury. Raha tsy saina zao de miala bala fa inona ny andraikitro anatin'io. Ary tena marina zany. Ino moa ny andraikitro anatin'io fitondrana io ny ilazanareo fa hoe fitondranareo ty Fleury. Fitiavana ny entiko anatin'le izy hoe tiako le filoham-pirenena de manampy aho. Fa ny fanapahana tsy anongia Fleury Rakotomalala fa misy manapaka ao. Aiza nareo menakavy. Miapaka fotsiny nareo menakavy fa le filoham-pirenena ny exposé. Tsy ny adininareo da alohan'ny idiranareo tao anatin'io fitondram-panjakana io fusible daholo nareo. Fusible nareo. De tsy fantatrareo akory hoe ahoana ny fomba nazavana ny reto zenizeda reto hoe inona ny tokony atao, inona ny fanazavana entina miatrika amin'reto ary ahoana ny fomba atao. Ahoana ny fomba atao. Zay no mahatonga le hoe zazafangaro ny asana communicateur sy ny journaliste. Un journaliste il peut pas être communicateur. Un communicateur il peut être journaliste. Un communicateur il vient avec un planning, avec un programme, des stratégies. Le journaliste soit il narre, soit il écrit. Soit il écrive, les journalistes. Soit ils narrent les faits. Ou sinon ils analysent. Mais de là à formuler des stratégies de communication, que nenni. Vite le journaliste a une capacité. Il y a des gens qui disent que accent de anatikity, mila vady quelqu'un ouais. Ah, d'autant plus. Anatina mtenenti hein. Mais fanana na occasion, nanou na filoham-pirenena olo ils ont perdu. On a aussi nga Alassane Ouattara. Mantsy nga Arivo Rakotovao. Raha tsy diso Arivo Rakotovao ngambany izay. Mais vous faites partie des rares espèces en Afrique aussi. De gaga le tsy tadidiko ny Arivo Rakotovao izay na izy. De gaga hoe fa ahoana. Raha ty olona fitondrà zany jamais perdant. Nanana occasion reo olona niaro fitondrana tamin'izany atao hoe ery rajonary mampianina.
ils ont perdu. Ils ont préféré se tailler. Fuir Madagascar. Azavaiko tsara ho fantatry ny sika tanora ZNZ zany. Za tonga de miteny aloha hoe légitimement mifangatahana satria mitenenina teny ikanjo io. Tsy azo lavina zany. Fa ilaina ny fifanazavana hoe ndao tsika mifanazavy tsika inona marimaritra iraisana fa tsy batina le olona hoe mena élément de langage le filoham-pirenena hoe reny le hoe EDL ty monsieur le président tenenina ty monsieur le zavatra tenenina amin'io zavatra tsy mitondra makaiza fa vo mainka mampime be. Misy mpanao politika eo ambadikinareo, misy manome vola, ary ny tena dangereux zay vola avy any ivelany. Mila azavaina iny Andriamatoa filoha fa tena ohatran'ny ny olona manko misy tonga de mandray hoe vola avy aty Frantsa, ary ny ekipanao ihany no manaparitaka an'izany hoe vola avy aty Frantsa. Vo malimoaly ve ny Frantsay s'engagé tamina signature, ary ny tenako zao anisan'ny rédigé an'izany isaorako an'ny Ramatoa Christine Razanamaso nahatoky anao hoe ianao anisan'ny miandraikitra ny rédaction an'io ino izy teo entente na feuille de route miaraka amin'ny Frantsay io. Ananako ny brouillon zany mifampisinyavana tao amin'ny Élysée zany. Ananako zany. Ny échange de correspondance tamin'izany ananako zany. Ao anatiny zany voasoratra noir sur blanc fa la France s'engage à aider, à plaider, à défendre les causes de Madagascar au niveau d'un bailleur de fonds, y compris zany Banque mondiale sy ny FMI. Ary itoy ny fiaraha-miasa ny Madagasikara fa tsy mijanona. La Frantsa de invité à Madagascar amin'ny 11-12 mai any amin'ny sommet any tsy France Afrique fa inona filazaziny any Kenya amin'ny 11-12 mai. Nefa normalement tsika tsy tokony invité. De ahoana moa ny financen'ny Frantsay anongana ny colonel. Izy amin'ny mampiditra an'izany eo anatin'ny lohany olona tsy saina vo andrano manao politika, manao géopolitika. Mila mandinika tsara. Zay le zavatra miseho. Ka mila azavaina tsara. Fa androany zany ry tanora malalako, za tsy contre ny mouvement nareo, au contraire pour rehefa nahen'ny tenin'ny Erzoa hoe io misy QR code amin'ny hoe fandraisana anjara amin'izay fanampina zany ara-tsaina amin'ny hoe stratégie de développement sy ny karazany. De sakiditra fa adiniko le izy Erzo maly fa be asa loatra de mialatsiny fa raha mba manana naverina amina le QR code zany sy ny karazany. Le teniko tena hoe misy mpanao politika ambadika. Évidemment tsy maintsy misy mpanao politika raha hanao zavatra politika zany. Évidemment tsy maintsy mila vola raha misy vola. Zany ve nanenjehana an'le boikely fa ianao nga tamin'ny nanongana tao tsy nisy vola. Ianareo zao no miteny hoe misy vola tsy maintsy remboursena ny bailleur. C'est parler pour ne rien dire. C'est honteux à la limite. Zany ve ny élément de langage mena amin'ny filoham-pirenena. Élément de langage na zazakely. Zany hoe rehefa tsika zany manao an'izy de mety. Fa rehefa ny hafa de tsy mety. Ty zavatra anankiray tantarako aminareo. Alohan'ny hidirako ao anatin'le tena hoe fanazavana. Fantatrareo tsara fa raha nisy olona ny apprécieko de zany filoha ratsiraka zany. Fahaizany zany olona zany mi apprécier renseignement. Filazany mihitsy ny hoe akoatran'ny organe de renseignement généraux zany eo ampelantanany. De fiteny matetika hoe ianareo le retsy, ianareo le rozy izy, no masoko sy sofiko. Tsy vitako rereny ety zavatra ty. De misy olona moa anatin'ny tsy maintsy misy olona foana le baka 19. De asindra la carbonetra le renseignement. Zay zavatra zay fa araky ny président Ratsiraka hoe
Ty zao ny renseignement avy amity tsy de fiable loatra fa ohatran'izao. Famodina adala. Any ka le célérité sy l'efficacité-n'le décision raitsiny amin'ny zavatra anankiray pendant ny période anankiray zany de tena mipetraka tsara satria miaino sy manana mémoire be izy amin'ny torohevitra omeny ny mpanolotsaina azy. Izy tsy mbo nanakana hoe mpanolotsaina anazy de tsy maintsy olona mitovy hevitra aminy foana. Maro zao tsy mahalala hoe zany Germain Rakotondrainy zany iny tao anatin'ny SADC Beny Andratsiraka. Azadiny fa misy any interview nataon'ny Ratsiraka Didier président tamin'izany le 9 août andro amin'ny 6 alina miantso azy Germain Rakotondrainy hoe hitondra basy ry zalahy tandremo de raha tsy mahay miapprécier an'le renseignement fa hoe indray Germain fa mitantara biby de tonga de potika ary ohatran'izay le zavatra mitranga ohatra amin'izao fotoana zao. Les renseignements sont déjà mal formulés, bicarbonatisés, et en plus les décisions à l'encontre sont aussi maladroites. C'est des zavatra mitranga. Amiko zany, ohatra fotsiny reny hoe fiantsoana ny général Ramakavelo. C'est maladroit. Misy fomba fanaovana azy ao araky ny lazaiko moaly. Fa izao, rehefa nisy parametra hafa niditra tao anatin'ny ligne de décision an'ny président Ratsiraka. Entre autres amin'ny fiarovana ny zanany. Entre autres ny ady mangatsika izy sy Pierrot Rajonarivelo. Nanomboka teo izy mivaran'ila. Tanty zay inona zany ny parametra hafa miditra anatin'ny ligne de décision amin'ny colonel Michael Randreniriny. Tsy anjarako mamaly an'izay fa izy mamaly an'izay. Na de fantatra ary. Mila fantatra ny tantara. Mila mahay hoe inona moa ny zavatra nitranga tato aloha tato. Tao anatin'izany ihany koa, saika zava-doza nitranga. Ny tetiky reto mpanohatra. De rehefa milahatra iny, de otrifirina himonja John. Zay le mahatsara an'le manana mpanolotsaina. Sado cabinet tsy voatery mitovy hevitra aminao. Fa any amin'ny opposition misy azy. Miteny aminao hoe monsieur le président. Ovinondra lany ao ny monja John de enao no tafiditra amin'io. Potaky zay tonga de rapida be ny décision Ratsiraka Didier personne aminy. Négocier sy ny alarmer, ny alerter an'ga ray aman-dreny monja John. Rapida be. Zay no natonga an'le olona atandroy efa-jato niaro an-Ratsiraka Didier tao Iavoloha tamin'ireny andro reny, ary ny ray aman-dreny monja John dia tsy tonga niaraka tamin'reto hery velona fa napetraka tamin'ny toerana en sécurité. Fa teo Tanjombato, teo amin'ny pont, ny nisy an'le baly miracle avy any Iavoloha nandeha nitety iny andorany fotsiny karazana iny de saika monina ny professeur Albert Zafy. Ilaina zany manana mpanolotsaina de tout horizon. Zao le izy ry zandrolahy. Marina fa tena niteny ny filoham-pirenena. Tsy azo laviny zany. Fa rehefa tonga ny fandraisana ny tompony vola sy ny tompony saosy de nametraka reo minimum hoe
respecteo ny constitutionnalité ny démarche ataonareo. Niezaka nanazava-niny raha lasy teny fotrany tsy azon'ny olona le izy, tsy mekitsiny izy satria tsy tokony izy angamba irery no anazavandreny fa tokony averimberina matetika ao anatin'ny siam-bahoaka. Le izy zany rehefa hoe hiaro an'le filoham-pirenena be dia be ny abonné absent, fa rehefa hoe hiaraka amin'ny filoham-pirenena ho any an-dafy idôly izy menakavy. Am'le maty vu, ah j'étais avec le président, ça aussi karazana. Mais quand il s'agit de défendre le président pour la bonne cause, tout le monde est porté disparu. Nametraka ny tompony vola sy ny tompony saosy hoe bailleur de fonds zany. Nametraka koa ny communauté internationale hoe bon, ekenay ara satria fantatray ny zavatra nitranga teto Madagasikara dia ekenay ara ny fisinao colonel Randrianirina sy reto ho conseiller miaraka aminao. Fa izao ny respectenareo ny constitution teo na tonga le intérimaire. Car effectivement, sous un autre angle, c'est Andradjel qui a quitté le pouvoir. Ce n'est point le pouvoir qui a quitté Andradjel. C'est lui qui était parti. Là, c'est des gens vacances dans les postes. C'est tout petit qu'il faut qu'on a mis à ni colonel Lazane. Inona le constitutionnalité fanohatra tamin'le resaka teny Kianja hoe tsy ravaina aloha ny assemblée, tsy ravaina ny ACC, tsy ravaina ny CENI. Zay le izy. Fa mbola nametraka ny Union africaine sy ny sadeka hoe zay tsy mi-reconnaître anareo. Teo nanomboka niditra ary ny afleurira Kotomalala sy ry Christine Narazana Masoa hoe tsy azo avela am'izao ty firenena ty, andao tsika hitady reconnaissance par tous les moyens. Zay raha tadidinareo ny teniko tamin'izany androany hoe anampy an'ity fitondram-panjakana ty mba azahoana zany atao hoe reconnaissance zany. Tafidy ao anatin'izany isika ho invité any Kenya ary napetraka tena ao anatin'ny condition afahana nandresy lahatra ny filoham-pirenena zany PRRM zany hoe ny andalovanao any Frantsa dia azahoanao an'ity invitation ty any Afrika fa aza mivaky loha am'izany Union africaine zany. Iny izy iny mbola misy soratra an'izany ny fanaovanay ato amiko zany. Nanaiky izy ary ao anatin'ny soratra amin'ny fanaovanay raha de hoe ataovy malakilaky. De natao malakilaky tokoa izy, vitanay le izy. Mipetraka zany le condition napetraka reto tsy azo ivalozana, ary tsy azo ivalozana azotsika tsaina ve ry Tanora Malala, ry Zandry Malala hoe mijanona ny fanampiana avy any ivelany satria hoe jereo fotsiny vao nasorana tao anaty gouvernemanta Christine Narazana Masoa dia jereo tsara ny intervention amin'ny ambassadeur ny Grande-Bretagne, jereo tsara ny intervention amin'ny ambassadeur en France, jereo tsara ny intervention amin'ny Union européenne. E nareo zany ane ohatra mandeha makany amin'ny lalana tsy démocrate misy zay fa jereo tsy mamorona. Fa za tena sura ary tena à 1000% fa
fantako fa tsy micomprendre an'izany ireo mpanolotsaina sy olona manodidina amin'ny filoham-pirenen'ireo hoe io ara fa mitabataba mibahery zaraiko aminareo zandry zany satria nanareo koa raha mety tsy natsikarika an'izany zany azonareo imaginena ve inona ny conséquence raha ohatra suspendiavan'izareo financement